mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirahaba antsika ravako malala toatra ity zoma fa 17 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny salamo fa 7:20. Salamo fa 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesoa. Raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehova no miambina ny tanàna dia miaro-tory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy ny alipandry ka homana ny anina azo amin'ny fahasairanana. Izany nefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro. Tamby ny ateraky ny kibo. Tahaka ny zana-tsipika eo an-tanany mahery ny zanaky ny fahatanorana. Sambatra izay mameno ny tranony zana-tsipikany amin'ireny. Tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavady. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hira fiakarana na salamo fiakarana ity salamo fa 7:20 ity, zany hoe salamo fanao rehefa andeha hiakatra any Jerosalema, andeha hivavaka ny olona, miainga isa tanàna dia mandeha eny an-dalana, tahaka an'ireny hoe rehefa isika manao tafika masina ireny dia mihira ny anaty fiarakodia, mihira eny an-dalana, dia tahaka izany koa itony salamo 7:20 itony, hira fanaon'ny olona andeha hanao pèlerinage, olona hanao fivahiniana masina any Jerosalema amin'ny fotoanan'ny Pasika, na ny fetin'ny Trano-dratsakazo, na ny fetin'ny Tabernakely, na mety ny Pentekosta koa aza. Ary dia ity salamo 7:20 ity nefa dia mandrakariva fampiasa antsika FJKM ao anatin'ny liturojintsika amin'ny fotoana fitokana trano, amin'ny fotoana fanaovana trano, amin'ny fotoana koa aza fanorenan-javatra. Ny antony dia satria manome toerana ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Raha ohatra ka jerentsika dia andininy voalohany raha tsy Jehova manao ny trano. Raha ny tena marina ny trano eto dia bet, zany hoe taranaka no heviny. Amin'ny teny hebreo ny teny hoe bet na trano dia midika hoe taranaka. Tsy ilay vata-trano iny loatra akory ny tena tian'ny trano lazaina, fa taranaka na fianakaviana. Satria ny trano dia mifamatotra amin'ny fianakaviana. Ny trano dia tsy hoe fialofana ihany amin'ny hafanana na amin'ny etsika na amin'ny orana, fa ny trano dia identité. Ny trano dia mamaritra ny maha-izy azy ny olona. Izay no mahatonga ny hoe tranon'ny Abrahama, tranon'ny Isaka, milaza ny fianakaviam-ben'ny Abrahama. Zany hoe milaza lay maha-izy azy, lay fianakaviana, ny tantarany, ny sotoaviny, ny finoany, ny fivavahany, dia faritany atao hoe fianakaviana, na faritany koa ny atao hoe bet na trano. Somary amin'ny heviny mitatra zany no ilazan'ny salamo 7:20 ny teny hoe trano, fa tsy mijanona fotsiny amin'ilay vata-trano izy. Toy ny milaza fa ny fiainam-pianakaviana raha tsy eo ny fitantaran'Andriamanitra dia tsy maharitra koa ny fianakaviana, tsy mitoetra ny sotoavina, ary tsy mandeha araka ny tokony ho izy mihitsy aza ny fanabeazana atao anatin'ny fianakaviana. Fa hotsika tany am-piandohana hoe ny salamo 7:20 dia mifamatotra amin'ny atao hoe fahasoavana. Ny fahasoavana izay tiana lazaina eto dia zao le avako malala. Hoy izy manao hoe raha tsy Jehova nge manao ny trano dia miasa foana le mpanao trano e. Ary raha tsy Jehova koa miambina ny tanàna io dia miaro-tory foana ny mpiambina. Ny asa fantatry ny olona rehetra ary hitan'ny olona isan'andro mahafiarahamonina ny fiarahamonina dia ny mpanao trano. Indrindra tamin'ny andro azo Davida sy Solomona dia be ny chantier. Fanamboarana ny manda, fanamboarana ny tempoly, fanamboarana ny lapa-panjakana. Satria tamin'ny andron'ny Davida vao niala avy any an'atontsika hoe toe-tsaina
nomade ny zanak'Israely ary tonga sédentaire. Zany hoe Davida zany no manomboka hoe manomboka sao de tsy mpifindra monina isika. Talohan'indriny de mbola ny mpitsara, mbola ny vizivizy ny olona talohan'ny Davida de mbola niainana kely ihany antsoiny hoe nomadisme, ny fifindra-monina. Fa nanomboka tamin'ny Davida vao lasa tena niorina ny fanjakana. Ka nilahatra tamin'ireo fanjakana lehibe nanodidina azy zay nanana ny taniny, nanana ny fonenany ny zanak'Israely. Ary de satria efa nanana ny fonenany zanak'Israely, nanana ny tanindrazany zay nomen'Andriamanitra azy ny Palestina, dia nanomboka nanao trano ary de be dia be zany ny chantier. De hitan'ny olona isan'andro eny zany ny olona mpanao trano. Ary dia maka leso ny Davida manao hoe mety miasa foana ange io mpanao trano io. Tsy hoe tsy miasa izy, fa miasa izy. Fa miala maina izy raha ohatra ka tsy Andriamanitra manao an'io trano io. Ny mpiambina koa tamin'ny andron'ny Davida nanaovana ny manda, nanaovana ny fiarovana ny tanàna. Davida de isan'ny mpiady mahery ary nanao zava-dehibe ny fiarovam-pirenena, ny fiarovana ny tanàna. Ary de hitan'ny olona eo ny miaramila tamin'ny andron'ny Davida no nandaminana ny tafika, nandaminana ny mpandrarary ato anatin'ny fanjakana. De hitan'ny olona zany hoe iny eny misy miaramila miambina eny ambony manda. Dia maka lesona indray Davida eto manao hoe iny olona iny miaramila miambina iny, ny mpiambina iny de zao miambina foana iny rehefa tsy Andriamanitra miambina ny tanàna. Zany hoe tsy hoe akory tsy ilaina ny asa, tsy zay ny tiany Davida tenenina eto. Tsy hoe tsy ilaina koa ny fiambenana, fa zava-poana zany, tsy sy heviny zany raha tsy eo Andriamanitra. Zay mahatonga izy hoe fahasoavana. Ny miasa zany ny olona, nanao zavatra ny olona, saingy mety ho tsinitsininy zany, ary tsinitsinina mihitsy fa tsy hoe mety fotsiny raha vao tsombany ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra zany ny mampahavokatra ny asan'lay mpanao trano. Tsy hoe tsy miasa kokoa le mpanao trano, na tsy hoe tsy miambina ny tanàna, fa miasa izy. Miambina tanàna izy, manao ny tandrify azy izy, saingy zao ny mampahomby ny asany dia lay fahasoavan'Andriamanitra. Tsy Davida mihitsy no hoe olona kamo miasa, tsy zany mihitsy. Tsy Davida no olona malaina miasa. Ary tsy ny testamenta taloha mihitsy, ny testamenta vaovao no tsy hanao ny zava-dehibe ny asa. Fa manomboka ny bokin'ny Genesisy dia efa hoy ny bokin'ny Genesisy 2:2-10 ary Andriamanitra nametraka ny olona tao amin'ny sahetena mba hiasa. No zany de zao tena toe-panahy izy, toe-tsain'ny fivavahana mihitsy testamenta taloha sy testamenta vaovao ny hoe ny olombelona de natao hiasa. Paoly aty amin'ny testamenta vaovao de manazava hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Ary zay tsy miasa fa mandeha mirenireny, mandeha mifosa, zay le tenen'ny Paoly hoe miraharahana iny ny olona, zay mandeha mifosa, mitety tranon'olona, mitety varavarana de zao aza ampidirina trano akory Paoly. Fa ny asa ny mamaritra ny maha olona. Hitantsika koa zany ao Jesoa de miteny zany mihitsy koa hoe za miasa ho Jesoa, ny raiko miasa, mandehana miasa raha mbola manana ny mazavy anareo. Zany hoe tsy ny soatra masina mihitsy no manao tsinitsinina ny asa. No fanohitra am'izay ary zava-dehibe amin'ny Baiboly mihitsy ny asa. Ary ny tenin'ny Jesoa manao hoe tsy mahay manao na inona ianareo raha misaraka amiko. Zany hoe miasa ianareo fa meteza hiaraka amiko. Ny hoe tsy manao na inona de miasa. Ny hoe manao na inona de miasa, ny tsy manao inona de tsy miasa. Jesoa zany miteny manao hoe rehefa miasa ianareo dia meteza hiaraka amiko. Raha zany tsisy vokatra. Ny toe-tsaina calviniste moa araka fantatsika, na ny toe-tsaina luterana, na ny toe-tsaina protestanta zany dia manome toerana mihitsy ny asa. Ny Martin Luther moa de efa niteny mihitsy manao hoe niteny hoe beruf, izay asa de mifamatotra amin'ny hoe vocation, mifamatotra amin'ny hoe fahasoavana antson'Andriamanitra. De Calvin manamafy manao hoe amin'ny alalan'ny asa no hanomezan'ny olona voninahitra an'Andriamanitra. Tsy hoe any am-piangonana ihany ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny feo tsara na amin'ny fotoam-pavahana miezinezana, tsy zay ihany ho Calvin. Fa amin'ny alalan'ny asanao isan'andro no hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Io asa io zay antson'Andriamanitra no hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra na koa hanalanao baraka an'Andriamanitra sanatria. Mety ho mpanala baraka an'Andriamanitra amin'ny asa isika. Rehefa karazan'olona manao kitoto na rehefa malaina araka ny tenen'ny boky Nabolona manao hoe mandehana mankany amin'ny vitsika ianao ray malaina. Ary ny fiangonana tamin'ny moyen âge moa zay mbola tazon'ny fiangonana katolika romana amin'ny ankehitriny teny hoe isan'ny ho tafito mahafaty ny hakamonana, ny fahalaina na no azivite dia isan'ny eloka ratsy fahotana. Araky ny nampianarana ny olona tany amin'ny moyen âge.
hotsika manao hoe tsy ny baiboly mihitsy no na toetsaina protestanta no manamaivana ny asa. Calvin de manao hoe amin'io asanao isan'andro io no hanomezanao voninahitra n'Andriamanitra, asehoy amin'ny asanao mampanompon'Andriamanitra anao, ka ho hitan'ny olona eo amin'ny asanao mahampino anao sy ny voninahitr'Andriamanitra eo aminao. De tsy mahagaga isika raha ohatra ka ny olona tany amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, fito ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo tany amin'ny tanàna nisy andry Calvin de ty asa, olon'ny asa, nanaja asa ary nanana ny antsoina hoe etikan'ny asa. Asa moramora zany itsika kristiana amin'ny ankehitriny hoe mbola manaja ny etikan'ny asa ve? Fa na inona raha hoy soratra masina, asa ataotsika tsy mahamokatra reny raha tsy eo ny fahasoavan'Andriamanitra. Paoly de nanamafy an'io teny io, natakatra tsara n'io tenin'ny Salama vetry amby roapolo amby zato io, de ny teny manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao aho. Za miasa fantatra noho izy rehetra. Izy rehetra, ny apôstôly sy ny mpiarabelona taminy miasa mafy aho Paoly, fa izao tsy izay ny nahatoy izao ahy fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Le afaka malala, miasa ianao, miasa izy sika, mahamaritra maha olona tsika ny asa, ary isan'ny ametraha-panontaniana mandrakariva ianao manao hoe inona kay ny asanao ao anatin'ny ataontsika hoe mombamomba tsika avy hatrany de vatany iza ny anaranao, aiza ianao mipetraka, inona ny asanao, mamaritra maha isika tsika ny asa. Zava-dehibe zany ny asa, fa izao le avako malala, move ny asanao ny arahanao tamin'Andriamanitra, move io asanao io hanomezanao voninahitra n'Andriamanitra, move io asa io tsapanao hoe napetraka ao teo am-pelantanan'Andriamanitra. De hoe mponao salama hoe miasa fa izao apetrao amin'Andriamanitra, avelao koa i Andriamanitra hiasa amin'io asa ataonao io. Tsy mifanohitra am'zany mihitsy ny andininy eto, ny andininy faharoa manao hoe zava-poana ho anareo ny mifo maraina sy ny alipandro ka omana ny azo amin'ny fahasahiranana, zany nefa de omeny ihany ho an'ny malala na de matory azy izy. Raha mamaky an'io maimaiky de toy manao hoe hitanareo hoe ay tsy zava-dehibe ny asa, fa to na de matory ary zany le olona zava-poana ho an'le mifo maraina, zany hoe zava-poana ho an'lay miasa mafy, zava-poana ho an'lay miezaka mafy, fa kay na de matory azy de omen'Andriamanitra. Toy ny tsy manome toerana ny asa, tsy ry avako malala, tena manome toerana ny fahasoavana ny dikany eo andininy faharoa io. Lay dika teny ano somary amboaritsika kely satria tsy tena tsara dika ny teny malagasy, manao hoe izany anefa de omeny ihany ho an'ny malalany na de matory azy izy. Tsy hoe na de matory azy izy ny ao, misy particule kely ao izay na singa teny kely manovany io andininy io amin'ny teny hebreo, manao hoe izany de omeny ihany ho an'ny malalany na dia ao anatin'ny torimaso azy izy. Samy hafa ny hoe ao anatin'ny torimaso sy ny hoe matory. Raha hoe matory mantsy de actif le matoa-teny, zany hoe mpanao le matoa-teny, zany hoe tena hoe za andeha atory mihitsy, tsy hanao ninina zany fa andeha atory aho, fa Andriamanitra manao ny amin'ny toerana misy aho. Tsy zay ny dikan'lay teny, fa ny dikan'lay teny hoe na de ao anaty torimaso azy izy. Zany hoe tsy le matory ny tanjonany, fa mety ao anaty torimaso izy, mety tsy nieritreritra ny azo an'lay zavatra izy, zay le ao anaty torimaso, mety tsy nieritreritra, tsy malaina izy akory, fa mety ohatra hoe ao anaty torimaso fotsiny izy, zany hoe tsy ny tanjony matory, fa tsy ny sainy ny azo an'lay zavatra. Na koa mety marary izy, zay le hoe ao anaty torimaso, mety tsy afaka nanao na inona izy noho ny toe-pahasalamana, mety tsy afaka nanao na inona izy noho ny zahatra maro samihafa, dia mety tsy afaka nanao na inona izy, zay le hoe ao anaty torimaso, dia omen'Andriamanitra azy ihany zany. Tsy miresaka olona malaina zany eto, fa raha miteny hoe na de matory azy izy mantsy de milaza hoe olona malaina zany ka de miandry an'Andriamanitra fotsiny. Tsy zay, tsy hoe diso akory no miandry an'Andriamanitra, tsy zay, fa te hametraka ny bokin'ny Salama eto. Davida olony ny asa de te hametraka manao hoe zava-dehibe ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miara-dalana amin'ny kamo, nefa koa Andriamanitra tsy miara-dalana amin'ny préare ka mihevitra tsy fiaina no tsy mila an'Andriamanitra. Tsy akasitrahan'Andriamanitra ny malaina. Tsy tiany soatra masina ny olona malaina hoe hiaina ny fahalainana. Fa vao mainka koa ahitsy ny Salama eto manao hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra mpiavinaavina ka mihevitra fa ny asany ny mahavitafita azy, na ny fikelezanainany na ny afetseny ny mahatafita azy. Fa ny tiany mpanao salama ho takatra ao de zao manao hoe toy izao ianao satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra.
ary afaka manokatra anymasonao ianao manerana Tananarivo raha ohatra ka amin'ny roa maraina ianao a de mandehana mandeha eny Anosy-be na mandehana makeny Anosy-Zato na midiny ere Tsaralalàna na makeny Analakely fa mirona amin'ny 3 maraina de efa misy olona mivarotra legioma eny, mivarotra entana isan-karazany eny. Amin'ny 3 maraina de efa mivoaka ny mpivarotra kafe sy ny mpivarotra mangidina Tananarivo andeha hitety vohitra sy tanàna. Asa na amin'ny firy reny olo reny ny matory ary na amin'ny firy no mifo fa amin'ny 3 maraina zany efa mivoaka ny tantsaha eny Talata maty amin'ny toerana maro samihafa mivarotra voninkazo ny eny Akaditra Tombo sy ny tahaka izany, mivarotra voninkazo miainga avy any Akadinandriana, miainga avy any amin'ny toerana maro samihafa any mivarotra. Amin'ny 3 amin'ny 2 maraina amin'ny 4 maraina efa ho tapitra, amin'ny 5 maraina efa tapitra ny tsenan'ny tantsaha. Noho zany de izao tsy azontsika atao mihitsy hoe tsy ny olona hoe tsy miasa reny olona reny. De aza mieritreritra hoe ianao ihany miasa fa miasa daholo ny olona fa izao enao no men'Andriamanitra ny fahasoavana. Isoroha-tsaina anao ihany any ambanivohitra any tsy miasa, tena be dia be ny ambanivohitra any no miasa. Indraindray miala ao an-trano amin'ny maraina amin'ny 9 dia misotro kafe kely fotsiny de miasa any Itsahatra, miakatra ratsy amin'ny 3 anaterana vary any amin'ny 3 amin'ny 4 de mihinana mangazo de any riva indray mahandro vary. Be dia be ny olona any ambanivohitra any miasa mafy. Jerenao ny tanany feny kitro, ny tongony vakivakin'ny noram-panala sy ny tahaka izany, betsaka ny olona miasa. Saingy izao enao ny tahina. Tsy efa hafirin'ny olona miasa mafy akory ianao ka hiteny manao hoe za nge niasa be, za nge tafita satria niasa be, za nge tafita satria tahaka izao hoe tsia, tafita ianao satria teo ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary zay ny afatry ny Salamo 120 manao hoe misaoran'Andriamanitra. Fa ny asa ianao de nambinin'Andriamanitra zany. Ny asa ianao de ndrakofan'Andriamanitra ny fahasoavany zany. De mahaiza ho niran'ny katolika zay, mahaiza misaotra sy mankasitraka lay tomponahary ny vidy anao. Tao anatin'ny maro aza hoy le tononkira. Zany hoe tokony hiteny ianao tahaka amin'ny Paoly manao hoe toy izao Andriamanitra. Satria ny asa de nambininao. Ny asa de izao tsy ny fikelezanaina koa ny zava-dehibe satria betsaka ny olona oatra, betsaka ny aritory, betsaka ny anatra, betsaka nanao zao saingy indrisy mety tsy tonga tahaka izy. Fa za tahaka izao no ny fahasoavana. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Atsapanay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra velona ianao, ary Andriamanitra miasa ho anay mandrakariva. Ny fahasoavanao no mahatoy izao anay. Ary misaotra Tompo fa tsy foana ny fahasoavanao. Manafatra anay ianao fa tsy ny fikelezanainanay ny mahatoy izao anay, fa ny fitahinao Andriamanitra. Tao aminao hiasa zahay, tao aminao hiezaka zahay, tao aminao hikasa zahay, saingy tsy avelanao hisaraka aminao. Tsy avelanao hireharena, hiavonavona, tsy hiankina aminao. Satria ny fahotana de ny fialana amin'ny fiankinana aminao. Tompo, mamindrafo aminay. Aza mahafona masaraka anay. Iza mo Tompo no hiankinanay amin'ity asanay isan'andro ty, afa-tsy ao aminao ihany. Tsy mahomby zay raha misaraka aminao. Tsy mitondra fifaliana ho anay ny asanay raha tsy miaraka aminao. Tsy mitondra fanambinana sy fitahina ho anay zany. Enta mavesatra sy zioga ho anay aza ny asanay raha tsy miaraka aminao zahay. De meteza Tompo hiaraka aminay amin'ny fiainanay isan'andro. Tahio ny asanay mba ahavokatra. Tahio ny fikelezanay mba ho fifalianao. Jereo ary Tompo, ireo manana asa, ataovy mahatazona ny dikan'ny asa araka ny sitraponao, ary ataovy mahita fanambinana amin'izay asa atao. Jereo ireo mpitadiavana asa, omeo asa Tompo, satria anao ny tany zay rehetra eo aminy. Ao ireo mandalo fahasahiranana ao anatin'ny toeram-piasana, misy zany Tompo. Dia jerevo amin'ny famindramponao. Amindreo fo ireo mandalo fahasahiranana amin'ny fifandraisana amin'ny mpampiasa, fifandraisana amin'ny mpiara-miasa, mba ahavokatra ny asan'izy ireo. Jereo Tompo, ireo mbola anatin'ny fanofanana arak'asa, omeo fahafahana, omeo fahazavan-tsaina, omeo fahasalamana.
de jereo ny malagasy manontolo am'izao vanim-potoana sarotra izao, jereo ireo tsy haniasa tompo, ataovy eo mba fahasoavanao, de ataovy mahay manaja asy zahay ahatserovana ny kristianina fa fanomezam-boninahitra anao ny asanay, misaotra Jesoa, amen.